tsy dia patra izay nataony ray aman-dreny pastor Mayola tany Majunga dia nisafidy indray ny fiangonana kely eny Ambodroy sy ny mpanaradia azy ko manasanao ary anaraka hatramin'ny farany ny fandahara-potoana sy ny toriteny fampiarahezana izay nataony tety mareta hatramin'ny farany tompoko. Wala kete ambuni seza fiandana sana kule ni sota. Haleluya. 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 Kwanza nalo familia baraka na mata kusaidia na kusaidia. Amen. Fica aí,
manaraka andray ny sabatritsika tsirairay avy ary amin'izany indrindra no andraisantsika ny tenin'Andriamanitra araka ny voalahatra amin'ny perikopa amin'ny famma maneran-tany ho amin'ity sabata fa 7 aprily 2024 ity. Izany tenin'Andriamanitra izany dia atomboka araka izay voasoratra ao amin'ny Isaia 7:20 dia raisina amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Isaia 7:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy fa azy ny teny. Hira fisaorana an'Andriamanitra no ny soa nataony ho an'ny olony sy ny nampijaliany ny fahavalony kosa. Amin'izany andro zany ny sabatry Jehova izay mafy sady lehibe ny mahery no entiny mamaly ny leviatana dia ilay menarana mandositra sy ny leviatana dia ilay menarana miforiporitra ary hovonoiny ilay dragona any an-dranomasina. Amin'izany andro zany no iranareo ny amin'ny tany mboloboka azahoana divay mahery hoe izaho Jehova no mpiaro io isaky ny indray mpimaso no andemako azy fandrao misy manimba azy na andro na alina dia miaro azy aho tsy misy fahatezerana ato amiko engane ka isy hery sy tsilo eto anatrehako iadiko dia iroatako reo ka hodorako avokoa fa raha tsy zany dia aoka ifikitra amin'ny heritra kosa izy ka hiavana amiko eny aoka hiavana amiko izy amin'ny andro ho avy dia amaka tsara Jakobo ary Israely hamony sy hitsimoka ka ameno izao tontolo izao amin'ny fahavokarany. Hotoizantsika ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy soratany Lioka 5:10 andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Ny fanoharana ny amin'ny ondro very sy ny farantsakely very ary ilay zanak'adala. Ary ny mpamory rehetrarehetra sy ny mpanota nanatona ieno an' Jesosy dia nymonomonina ny fariseo sy ny mpanora dalàna ka nanao hoe lety mandray ny mpanota ka miara-minana aminy. Fa izy nanao izao fanoharana izao taminy hoe iza moa ny olona aminareo izay manana ondro 100 ka very ny anankiray no tsy mandao ny 7 any anefitra ka mandeha hitady ilay very mandra-pahitany azy. Ary rehefa hitan'iny dia ataony eo antsorony ka dia faly izy. Ary rehefa tonga ao an-trano izy dia mamory ny sakaizany sy ny namany ka manao aminy hoe havia raha hifaly amiko fa efa hitako ilay ondriko very. Lazaiko aminareo fa isy fifaliana toy izany any an-danitra amin'ny mpanota iray izay mibebaka noho ny amin'ny olona marina 7 izay tsy misy tokony hibebahany. Faranantsika ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra ao amin'ny epistily voalohany soratany Jaona 5 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny 2:10. Ny amin'ny fampianarana sandoka sy ny tokony hitiavantsika ny rahalahy ary ny anekentsika ny fanambaran'Andriamanitra ny zanany. Izay rehetra mino fa Jesosy no Kristy dia nateraka Andriamanitra ary izay rehetra ty izay niteraka dia ty izay naterany koa. Izao no ahafantarantsika fa ty ireo zanak'Andriamanitra sika dia nitiavantsika n'Andriamanitra sy ny ankatoavantsika ny didiny. Fa izao ny fitiavan'Andriamanitra dia nitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Ary ny fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa ny maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Izy ilay avy amin'ny rano sy ny rà dia Jesosy Kristy. Tsy tamin'ny rano ihany fa tamin'ny rano sy ny rà. Ary ny fanahy no manambara satria ny fanahy no fahamarinana. Fa misy telo izay manambara dia ny fanahy sy ny rano ary ny rà. Ary mifanaraka tsara izy telo. Raha mandray ny fanambaran'ny olona isika lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra. Fa ny fanambaran'Andriamanitra dia ny nanambaran'ny zanany. Ho tahinana izany ten'Andriamanitra zany asosy atsara ny fiainam-panahintsika tsirairay avy. Jehovandriamanitra ray eo isan'andro dia rary ny raha ivoaka amin'ny vavanay tokoa ny fisaorana anao satria mbola velonay na izay afaka midera sy manompo anao amin'izao andro sabata izao na dia atao hoe mpanompo tsy maso mpanota tsy mendrika ny antso ny anaranao
ho dia misaotra raha eo fa noho ny fitahiana sy ny fanambinana nirovanao anay tamin'ireo loza sy ny ratsy rehetra dia tsy maty fo amanay izay fa mbola nomenao tombonandro amin'izao sabata izao. Hitondra ny fanatitra sy ny ampafolo-karena araka ny fitahiana sy ny fanambinana izay nomenao anay. Misaotra raha eo fa tsy mamaly anay araka ny tsy fataterahanay anao na ny tsy fahamarinanay. Andriamanitra fitiavana, famindra fo tokoa anao ka dia mbola nomenao sabata izay. Maro ny tsy mba manana anjara, tsy mba manana tombontsoa afaka miaraka mivavaka aminay isa-tsabata. Fa izay kosa dia toa ny angaranao manokana mbola nahazo izany sabata izany. Ao rao noho ny asa mandraraha dia tsy mba mahazo izany sabata izany rehefa sabata. Fa tereny mpampiasa sy ny patron fa tsy maintsy miasa, ary rehefa tsy asa dia roahana. Dia voatery miasa satria tsy manana asa tsy mahita ivelomana. Ao rao marary izay mbola mipetraka any amin'ny hôpitaly any, ato tokantrano ato izay tsy mba manana tombontsoa koa mba hiteranao isa-tsabata. Fa izay dia nomenao izany koa dia misaotra raha eo noho izany fitahiana sy fanambinana nomenao anay izany. Raisoary ny fanatitra sy ny ampafolo-karena izay tolotra mba hoanitra kasitranao amin'ny seza fiandriananao. Ho tahinao ny voakanao izay tsy mba nanaka tolotra koa raha tonga eto, satria tsy nandray fitahiana taminao. Ka tsy ny vola aman-karena ihany tompo no atolotra efa natitra ao anao, fa ny tenanay mihitsy no atolotra efa natitra velona raiso na dia tsy mendrika ary izay. Dia mitenena ary Jehovah amin'ny alalan'izany vaky teny ny soratra masina izany fa mihaino indray tokoa izahay amin'izao ry izao. Rehefa nihaino anay ianao tompo tamin'ny vavaka izay nasandratray rehetra, ny fiderana izay natolotra eo anao, dia mihaino indray izay fa mitenena tokoa Jehovah fa mihaino ny mpanomponao. Amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina no angatahana izany. Ho azy ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Halleluja. Amen. Dia manatsantsika ary mba hamonjy toerana fa andray ny afatra indray isika izao. Miarabantsika voakan'Andriamanitra rehetra tafavory maro be, tsy omby ato amin'ny fiangonana eto Kenya eny fa dia ivelany ao avokoa ny akamaroan'ny vahoakan'Andriamanitra sasany, satria maro dia maro tsika ary mitombo. Arabaina manokana zany ny birao ny fiangonana eto Kenya eny, ny olona rehetra eto Kenya eny sy ny manodidina tonga miaraka mivavaka amin'ity sabata ity. Dia arabaina ny fiangonana rehetra na lahy na vavy zay tonga eto, indrindra ny ankizy kely zay maro dia maro koa tazako eto ambony eto. Ny fiangonana Kenya eny moa zany ho antsika aty amin'ny faritany na aty ampitan-dranomasina zay mbola tsy nahitany zany dia misy balcon. Misy balcon izy ity satria tsy omby ny ato ambany dia nasiana balcon ka dia efa feno daholo na ny aty ambany na ny balcon ny any tokotany any zany. Ity fiangonana Kenya eny ity no isan'ny fiangonana lohandohan'ny voalohany ny orona tamin'ity faritanina Antananarivo ity taorian'ny fiangonana Faravohatra. Ary mahafaly ihany mahita fa mbola mahita ny olona Philibert eto. Philibert isan'ny promotion voalohany tsangana kely aloha Philibert mba ho hitan'ny olona mba malaindra lasary amin'ny caméra mba ho hitany an-dafy any. Isan'ny promotion voalohany izy. Mafy ny ady sy nandalovany teto fa tafaveriny eto aty amin'ny 2016 ity mbola mahita azy foana hatramin'izao. Mbola io izy mbola mijoro mahereza ray aman-dreny olona. Oka toky hatramin'ny fahafatesana izy ny baiboly dia omena anao ny sari-boninahitry ny fiainana. Mahafinaritra zany. Izy moa ny promotion voalohany niaraka taminao mbola tafajanona hatramin'izao nareo. Mbola misy ve eto? Efa any amin'ny fiangonana hafa ny sasany? Tsisy atsora ny eto Kenya eny fa ny fiangonana hafa misy. Fa ianao zany sisa mbola mitana ny faneva eto eo sy ny ankonana. Mahafinaritra zany koa dia miarabanao l'olona Philibert zany. Zay no ela. Ka dia miarabantsika rehetra eran'ny Madagasikara hatraty ampitan-dranomasina mihaino ny afatra miainga avy eto amin'ny fiangonana Kenya eny indray ny afatra maneran-tany izany. Ary ny afatra zay ho raisitsika eto dia tsy ho antsika
eto akeneny ihany fa dia eran-tany fa mba itsika indray zany nanana tombony ivoahany zany afatra zany koa dia mahafaly mahita antsika rehetrarehetra miramirana amin'izao fotoana izao. Arabaina manokana koa ny antokopirana eto sy ny zava-maneno satria dia nanao ezaka betsaka mihitsy tsika eto akeneny satria dia amina tapitrisany ny zava-manenotsika ato mahita ny clavier corgue, ny batterie, ny table mixeur, ny gitara basy 5 corde tazako ato mahafinaritra be satria dia manao ezaka tokoa tsika ny fiangonana efa hita fa dia efa manga sy fotsy na ny velany natao anatiny mahafinaritra be zany ezaka ataontsika akeneny zany satria tsy miatehitra amin'ny hafa intsony tsika amin'ny zavatra zay atao fa manomboka mba miezaka amin'ny herin'ny tenatsika manao zavatra mahavita be da be. Eny ary ka dia andehantsika hiditra amin'ny hafatra. Ty hafatra androany menantsika ty miresaka izy eo amin'ny Isaia 7:20 dia miresaka ny amin'ny sabary Jehova ozy izy. Isaia 7:20 raisitsika ny andininy voalohany. Amin'izany andro zany ny sabary Jehova zay mafy sady lehibe no mahery no entina mamely ny leviatana dia ilay mena rana mandositra sy ny leviatana dia ilay mena rana miforiporitra ary vonoiny ho vonoiny ilay dragona ao andrano masina. Mizavatra telo eto raisitsika itovizany ty perikopa ty ny Isaia sy ny Luka mivakitsika tao dia ilay John. Eto amin'ny 7:20 ty mizavatra telo resany eto. Amin'izany andro zany izy ny sabary Jehova voalohany zay mafy, faharoa sady lehibe, fatelo no mahery. Mizavatra telo reo zany. Sabary Jehova io mafy, lehibe, mahery. Io zavatra telo no resantsika. Fa rehefa mamaky koa tsika le perikopa atsika ao amin'ny Luka 5:20 ao dia mizavatra telo koa ny resahanao raha maka amin'ny Luka 5:20 koa tsika. Eo amin'ny lohateny eo dia efa hita le izy. Luka 5:20 lohateny eo dia mahita zavatra telo koa tsika. Ny fanoharana ny amin'ny voalohany ondry very, faharoa farantsakely, fatelo zanakadala. Mizavatra telo koa io. Dia makary amin'ny Jauna voalohany koa tsika mizavatra telo koa resahanao. Jauna voalohany 5 amin'ny perikopa atsika reo ihany zany. Jauna voalohany 5 ny andinin'ny 7 no vakitsika. Fa misy telo zay manambara dia ny fanahy sy ny rano ary ny rà ary mifanaraka tsara izy telo. Raha mandray ny fanambaran'ny olona isika lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra fa ny fanambaran'Andriamanitra dia nanambarany ny zanany. Mizavatra telo koa eo rano, rà sy ny fanahy. Zavatra telo ny amin'ny filazantsara ondry very, farantsa very, zanakadala. Zavatra telo koa ny ainga avy any amin'ny Isaia. Za aloha mino fa ny mpanoratra nyty perikopa ty dia nanoratra fa tany izy fa mety tsy tsikariny zany fa dia nisoratany tany fotsiny io hoe io perikopa ty mepitato dia makary. Fa nareo zay manana perikopa ary vakio raha nahitan'io zavatra telo mitovy io tsika. Zay le ny fanahy no miasa. Amin'izany andro zany ny sabary Jehova zay mafy sady lehibe no mahery. Sabatra iza sabary Jehova. Dia jereo tsara sabary Jehova nampiana Gideona nivadika pasteur Maïol dia tonga ny olona ivilinina ivily lalana tsy hoe sabatry Maïol fa sabary Jehova fotsiny sy Gideona mpitarika inona mpitary tafika mbola velona sa fa maty efa maty dia isolo mpitary tafika velona indray le Gideona zay dia efa tonga dia efa tsy zakan'ny olona ary magaka na ny atao anatiny tonga dia efa tsy nazaka. Nefa izy sabary Jehova izy dia maninona io mafy lehibe no mahery. Nisy dia volona voakandry zareo tena nijirijiry tsy nety niala mihitsy le dia volona inona langazina ampiasaina tao
sady mitariko ny mamono dia ohatra nisy fanahy mibitsika tamin'ilay mpanao délivrance atsika reto zany satria zay teny natao tsy nampirotitra anazy fa navoakana be sapary Jehova sy pastera mahialina sady mitondronina lefa ny tanany fa ohatra nisy zavatra nikapa zany le devoly tonga dia nisy faritra mena be ohatra n'ireny voatrasina sabatra reny tamin'ilay démoniaque tonga dia nidoboka be tonga dia iala zay fa tena maty miala dia zay no nampiala an'ilay devoly zareo tsy nanapo akoriny hoe zay teny zay ny ampiala azy fa ny fampitolona ataoko mandeha amin'aritsosy matatsasaky ny herinandro eny jirytinety ny atao voatolo ny tapoko hoe sapary Jehova sy pastera mahiolona mamely anao fa miala tonga dia nanidina dia nidoboka eo voagaga zany le sapara zany araky nylazany azy eto maninona izy ozy izy mafy kely io sa lehibe ozy izy lehibe no inona no mahery fa isabatra io ozy izy no entina mamaly ny levitianina dia ilay mena rana mandositra zany hoe levitianina égale mena rana mandositra izy moa no mena rana inona devoly sy satana io sabatra io zany no entina mamely ny devoly sy satana io amin'ny manaraka io sy ny levitianina dia ilay mena rana miforoporotra mena rana foroporotra io zany foropiretany io ny olona zay azony fa torany ao tsy afaka fa sabatra Jehova io izy no mamely azy ary vonoiny ilay dragona any ao an-dranomasina sabatra Jehova io koa no mamono ny dragona io sabatra Jehova io izay mampatonga anazy hoe fandresena fandresena zany anatreny niady ianao zany sabatra Jehova io no miasa ary tsika zao moa raha ataotsika hoe ny zava-misy ane afapiry ny aterin'ny fahavalotsika raha ny fahavalotsika manino tsika miorona eto fa raha jerefany ane tena zay andalovanao mangala anao daholo zay andalovanao romotrombotra aminao daholo amitsehoatsehoana firy tsika miasa dia voafantatra ny hoe apokalypsy dia fa tsy meny asa tsy ampidirina dana mitady asany amin'ny mahiolona izy tsy tena fahavalotsika tena be da be ary tsika nefa raha hoarina amin'ireo vitsy dia inona ary no entinao miady amin'ireo firy moa ny devoly tao amin'ny foibe tao sasany moa dia milaza mba miteniteny sabatra Jehova ty aminay ty zany fa manompo anay zany izy ilay devoly tsy zakany ainay zany zay tsy mila mandray zany tsofinay tapena ny sofiny tonga dia manapy tsofina mihitsy hoe sabatra Jehova dia efa tapenany dia mahamperitrehitra ny olona hoe izy ary zany tsika tsy mahazaka sapatra Jehova dia fanahy inona no anatintsika fanahy inona no anatin'ilay olona tsy mahazaka sapatra Jehova fa io izy no entina mamely ilay mena rana iny ala zany azato mena rana mandositra zany hoe raha vao maina no sapatra Jehova io zay mafy lehibe no mahery dia milefa ny mena rana foroporotra ny mena rana ary na dia dragona lohany zareo io aza dia io sabatra Jehova io namonoana anazy ary io tena mampiavaka atsika io no mampiavaka atsika amin'ny fiangonana rehetra na milaza ary zay hoe zay raha ngaha mindry Jesosy maty alarobia fa zay niala tao fa tsy izy tsy matonona an'io sabatra Jehova io reo na reto jodaisma na hebraika na mesianika na inona ny antsona anazy tsy zaka an'io mbarabaonga ireo sabatra Jehova reo ve sa mamaly fa dana ny tompo aminao dana ny tompo ny valiny tsy zaka an'io ary zany agany nanino io tonga tanaty perikopa atsika koa am'izao andro zao satria fatany Jehova fa tena mafy be ny ady etrentsika kely sisany fotoana ary io sabatra Jehova sady mahery no mafy ny lehibe io ihany any afatsika mandresy an'ireo fahavalo reo io ihany raha tsy mino an'izany ianao aza mitehaka enao atao tokantrano ato koa zay meno raha tsy mino an'izany aza mitehaka ataovy mafy hoeny malako ako ny manodidina e sabatra izy hoe dia mifampiara-paha am'izay zay ny atsika zay na mety amin'ny olona na tsy mety amin'ny olona zay ny mety amintsika sabatra Jehova mafy sady mahery zavatra telo zay fa jerevo koa misy endrika maro izy io ny zavatra telo raha lasa atsika mijery an'io le sabatra Jehova io amarana atsika azy ato amin'ity Isaia ty dia ny olona mivelona sy miaina amin'ny sabatra Jehova io andosirany mena rana amono ny dragona
fa ny résultat andin'ny fahenina mitoko fa 720 amin'ny andro avy dia maka tsara Jakob ary Israely amono sy itsimoko ka meno izao tontolo zao amin'ny fahavokarany. Amin'ny andro inona izy ho avy dia maka tsara Jakob Israely amono sy itsimoko ka meno izao tontolo zao amin'ny fahavokarany. Fa maninona moa izy hoe afaka mamaka tsara, afaka mamoa hameno izao tontolo zao satria io le sabary Jehova io zay mafy sady lehibe no mahery, io no miasa, io no entintsika ampiasaina. Atao tokantrano atsika na toerana zay misy atsika any, rehefa misy olona mitady zay anapotika anao sy anisy ratsy anao, tonga dia tondro hoe sabary Jehova. Sabary Jehova io ampiasaina. Raha manonofo ratsy anao amin'ny alina tonga dia taitra sabary Jehova no andevonako an'ireo fanahy ratsy rehetrarehetra reo. Na tsy tonononao ary ny anaran'ny pastera Maiola voaloha izy olona any aza mirarahany zany fa ampiasao ny sabatra izy. Sabary Jehova fa mahery io mafy sady io no ahafahanao mandeha ny rehetrarehetra. Za zao moa raha ny olona ny fofony haiko sy ny fanafiandra devoly sy ny nama sy ny sisa raha tsy io sabary Jehova io nga za hitanareo teto. Dia lasitsika ary amin'izy farantsa ondry very farantsa very zanak'Adala. Ina moa no mahasamy hafa an'ireo zavatra telo reo? Inona no mahasamy hafa azy? Ndray ondry dia ndray inona? Ndray farantsa. Ny ondry biby, ny farantsa vola. Fa ny anankiray fahatelo inona? Olombelona. Biby, vola, olombelona. Nilazana hoe ondry very. Very le ondry. Dia natao inona ny ondry rehefa very? Tadiavina. Le farantsana ninona koa? Very. Dia rehefa very dia natao inona? No tadiavina. Fa ny zanak'Adala tadiavina sa very? Ny zanak'Adala sa tsy very? Izy tsy very a. Izy tsy very. Ary izy tsy notady, tsy nitadiavina. Fa ny ondry dia very dia notadiavina. Io lazain'i Jesosy, manana ondry hafa ivelan'ny ty vala ty. Ondry inona zany le ivelan'ny vala? Ondry very. Dia reny atao inona? Tadiavina. Izy nitady azy? Ny tompony. Tsika zany zao atao anatin'ny vala dia lasitsika mandeha manao asa fitoriana, mitady ny ondry inona any? Mitady ny ondry very any. Lasitsika dia mandeha any manao asa fitoriana. Noariny amin'ny vehivavy nanana farantsa folo, very ny anankiray, tadiavina mahafantrano izy. Kodiny vehivavy inona? Fiangonana. Fiangonana manao asa inona ny dikan'izany? Manao ny asan'Andriamanitra. Mandeha mitady ny very any ivelany any. Zay ny atao hoe ondry mananaina. Zany hoe mananaina io ondry io fa ny sainy tsy mahataka-javatra, fa biby izy. Voafetra ihany ny zavatra takatry ny sainy eo. Takatry ny sainy dia ny mihinana sy ny misotro dia ny miteraka ondry manaraka azy. Dia raha maty ary ny zanany na maty ary ny ray ny reniny ondry io, nga izy mba mitomany zany, nga izy mandevona an'iny na vonon'ny olona hohanina ary izy dia tsy mitomany izy, tsy manao inona fa dia zay zany. Ny farantsa dia sady tsy mananaina no tsy afaka mihetsika kanefa very. Fa zao le tompony izy nandeha nitady azy, dia rehefa hita iny ondry very iny dia misy inona atao? Misy fety, misy fifaliana lehibe. Takatsika reny rehefa misy ondry peta be very, tonga le ondry atao mbala dia mifaly tsika miobo mitehaka. Rehefa misy batisa afaliana tsisy ohatr'izany, nisy vokatra zao ndray, misy ondry very hita zao ndray dia mifaly ianao. Zany hoe adidin'ny tompony ondry zany. Tsika ato zao fa misy ondry ataontsika hoe misy ondry marina daholo tsika reto 750, fa mbola misy ondry ray any ivelany any. Mbola atao inona zany? Ho tadiavina hiditra ato. Dia efa feno ary ato ohatrany ivelany. Dia mbola lasa foana tsika manao asa ry, manao asa ty, manao asa ty. Zay le hoe mitady ny ondry.
zay le hoe mitady ny farantsa fa le zanak'adala zanaka ao an-trano misy saina isa tsy saina misy ny sainany fa zao tsy fankazo izy sy ny datana dia nanina le zanak'adala lasa izy nandeha meo anany anjara inona ozy izy anjara fananako dia aloha za andeha dia lasa le zanak'adala nandeha inona nataony tany vezivezy tany izy nandaniny inona nandaniny fananana azotsika raisiny zany nahazo arena be tamin'ny tenin'Andriamanitra izy tato amin'ny fiangonana apokalipsy arena be fa sainginy zao io arena be zay ananana io a mamatotra azy tsy mahalibra azy fa aloha za andeha andaniny fananako ho any lasa le zanak'adala nandaniny fananany inona moa ny fananany laniny mba teo libra iziko ato tsy maintsy manao fotsy manga rehefa inona sabata ato tsy mahazo misorotoka tsy mahazo mifoka sigara tsy afaka mamonjy balle tovavy tsy afaka manao minizipo tsy afaka manao pataloha tsy afaka manao lokomena sy kavina fa dia rehefa sabata raha vao manao an'izany dia efa tsy tafiditra am-piangonana dia aloha mba halalaka zay ry dada mila fahalalana mila fahafahana alao zay andeha meonay ny anjara lovanay dia lasa le zanak'adala tany izy libra amin'izay izy tany libra afaka nanao zay tiany atao rehetrarehetra ny hafarany rava le arenany ino moa diokony le rava le arena le fiainam-panahy zany efa potika tanteraka dia lasa mpiandro kisoa izy ny farany ny andro kisoa ny farany na rehefa ny andro kisoa satry ny ihany ozy izy ny hinana ny anjara haniny kisoa eo amin'ny lekotoko fa 5 tsika ne vakitsika ny 5 tsy maniny 7 hatramin'ny 9 ary rehefa laniny avokoa ny fananany rehetra dia nisy mosary mafy tamin'izany tany zany ka nahantra izy dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompon-tany anankiray tamin'izay tany zany ary dia nirany tany an-tsaha iandro kisoa ary satry ny amen'ny kibony tamin'ny voankazo fihinana ny kisoa fa tsy nisy nanome azy tsy nisy nanome azy zany hoe rehefa lany le fananana lany zany le tenin'Andriamanitra ny velomana sy efa mba nampiovanao tao tsisy tsony dia efa nanomboka mivaralila zany le zaza fa manomboka manao sorotoka mifoka sigara manao pataloha manao minizipo manao lokomena mamonjy zay balle de jeune na balle de nuit rehetrarehetra any to revy mirevy lany ny rehetrarehetra ny hafarany ozy izy mba te hihinana le sakafo izy fa tsy nahita tsy nazo mihinana n'le sakafo kisoa akory ary lasa mpiandro kisoa tikiny mpiandro kisoa moa inony zany tady asa raha am'izay ale rehetrarehetra fa tsy nahita asa fa nahita asa ndray nefany izy any amin'ny bara any no asa hitany hoe misy asa ato fa ato amin'ny bara ianao miasa ato amin'ity casino ty ianao miasa ato amin'ity hôtel ty ianao miasa fa dia ny fiainanato dia zao ny fiainanato dia vatery sy lasa tao zany ny andro kisoa tao fa ny problème dia ty le sakafo kisoa mba tiany hohanina tsy azony hohanina satria volany am-pelantanana tsy mahavidy ny karama tsy mahavidy mba te hisotro toka te hisotro wiskisy ny namana ny karama tsy mahavidy dia mijery fotsiny mba te hanao ny fiainany rehetrarehetra ny am-pelantanana tsisy fa dia eo fotsiny na le andro kisoa azy tsy azony hohanina ozy izy fa zao a ity zanak'adala ty niresahany azy ato satria izy tsy biby izy tsy vola farantsa ka hoe tsisy aina tsy afaka mihetsika fa izy olombelona manana saina likotoko 10 dia 17 ary raha nody ny sainy dia hoy izy indrisy maro ny olona karamany raiko manakanina be tabe fa izaho kosa maty mosary eto iainga aho dia hody any amin'ny raiko ka nao aminy hoe raiko efa naota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika atao hoe zanaka ao intsony fa ataovy takany anankiray amin'ny olona karamainao aho e dia niainga izy ka nakany amin'ndrainy fa raha mbola lavitra izy dia tazandrainy arony anazy izy ka niazakazaka dia namina ny vozony sady nanoroka azy ary ilay zanaka nanao tamin'ny hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika atao hoe zanaka ao intsony
fa rainy kosa nanao tamin'ny ankizy lany hoe alao aingana ny akanjo tsara indrindra ampiakanjo azy ary asio peratra ny tanana skapa ny tongony ary ento ty zanakombona faka avonoy ary eoka isika hinana sy faly fa ty zanako ty dia efa maty fa velona indray ary very fa hita indray dia ny faly izy zay rehefa tsara ny dingan'le olombelona mana-tsaina fa tsy ondro very tsy farantsa very ty zany tsy le tadiavina fa satria ny ondry tsy manana tsaina ohatran'ny sain'olombelona ny farantsa tsy manana saina sy aina fa ty olombelona mana-tsaina 17 ary ranodiny saina de izy indrisy rehefa tonga saina izy zany tany amin'ny adalàna sy ny fahavoazana tany satria lasa nandeha de tonga saina izy de 20 ozy izy hiainga aho 20 dia niainga izy ka nakany amindrainy rehefa tonga saina zany le zanakadala satria niala tao amin'ny tranondrainy rehefa tonga saina izy hoe tonga saina izy hiainga aho ozy izy ary rehefa trany de tonga de niainga tonga de nilozany teo zany nikisona andrasany na ny karama ray volana ary mety tsy niraisiny tsoa satria tonga saina izy hoe za moranga de aty ve ny toerana nisy asy izy zao ve ny hafarako nefa za mba olona taiza teo aloha raha ny fanomponan'Andriamanitra re ny olona mandeha mivavaka jerevany ny olona mandeha mivavaka ny olona ladista ary no hitanao mandeha mivavaka miaingo be mafana fo be ny sabatista Matzoma hitanao reny mafana fo be daholo enao any amin'ny tany tsisy fiangonana intsony ahoana ary ty de rehefa tonga saina teo izy tsy nitaredretra tsy niandry ray volana tsy niandry karama fa teo ny eo ihany de niainga tonga saina izy hiainga ozy avy hatrany de niainga izy de lasa navelany teo zany za ranga hiverina izy niverina tsy nisolo akanjo tsy manana vola isoloana akanjo izy fa de iny tenany iny no entina tenany avy niandro kisoa tao maimbo tao fitafina maloto misy ao fotsy tsy haiko namparasy ary tena efa tsy nandro firy andro tongotra am'izany efa vakivaky tonga de niainga izy fa zao ny zavatra ny teneniny za hiaiky ny adosoka hoe tena tsy mendrika natao hoe zanakao fa ody ary rehefa niaona tamin'nyrainy izy de zay ny teniny voalohany izy tsy nanao hoe zange raha mba niteneninao de mba tsy alina fa ianareo ke tsy nananatra de navelanareo very tany zay de nanino jay raha fantareo hoe very manina raha nitadiavina inona ny tadiavina zanakadala sa ny ondro sy ny farantsa ny ondro sy ny farantsa ny tadiavina fa ny zanakadala tadiavina sa tsy tadiavina efa tato ny zanakadala fa nananarena tato ka raha lasa izy de tsisy ray nitady azy fa ny ray maninona fotsiny ozy izy niandry azy efa ela miandry nataon'le rainy niandry teo fa ny rainy tsy nitady azy navelany tany ka iny rainy ity zany isakariva de eo tapiny tenibohitra mitazana ny olona mody isaky ny ariva reny ny olona avy niasa tany avy nandeha tany reny mody miditra tanàna daholo satria ny tanàna tamin'ny andro taloha de saika toerana ambony foana no asiana azy de misy ady lavaka ady iny moa lazaina le manodidina ny ady voro reny mba erovana amin'ny fahavalo de isaky ny ariva zany le rainy zany miandry le zanany eo foana mba ody iza reny ny olona mba any ve le zanako maty any ny masoandro fa tsy hita le zanako ny apitsony iny de eo foana maty any ny masoandro fa tsy hita le zanako fo maraina izy sao de mba tonga maraina fa tapoka tsy napoiziny iny le zaza nody satria nahoana tonga saina izy tany zany hoe ny zanakadala nandao ny trano zany tsy tadiavina izy azotsika ve ny tiako resana am'izany sa tsy azotsika taovy mafy hoe azotsika ve sa tsy azotsika fa rehefa tonga saina reny zanakadala reny ody reny sa tsy ody fa raha fa tsy tonga saina izy mody izy sa tsy mody tsy mody izy raha mbola tsy tonga saina fa mbola ianao indray ary no paupaina hitatako nge tao za foana ny tena nkaravasiny foana vao mietsika kely anao de efa mahazo teny marary teny levilevy fa ny sasany angarany mihitsy fa de za foana ny atany tao ina ny odiko any misy mde mba modinao fa mitadinao ngenany sy ny ondry enjehana fa rantsa tadiavina tsisy mody zany aty ny alika miverina amin'ny alohany misy manao an'izany le zanakadalany hoe tena ny ambozy izy miverina amin'ny lohany raha miverina ao amin'ny dada ao ka itsika raha zanakadala mieno am'izao fotoana zao
ka tonga saina dia mody fa rehefa nody izy inona nataony rainy taminy latsa ve karavasy ve daroka sy totondro ve fa ity rehefa nody le zaza very le zaza naditra le zaza nanao ny adalàna rehetrarehetra nody tany amin'ny rainy a soloy ny akanjony soloy kapa omeo peratra vonoy zanak'ondry inony zanak'ondro nafa dia ina ny vokatra an'izay ny faliny inony faliny rehetrarehetra fa misy olona tsy faly eo raha zay ny tranga misy tsy faly eo io zany tsy faly tao 520 lioka toko fa 520 520 sy ny manaraka fa tany atsaha ny zanany lamatoa nononody izy ka miby teo akaiky ny trano dia nandre zava-maneno sy di ary niantso ankizy lahy anankiray izy ka nanontany azy zay antony zany zavatra zany ary olo ankizy lahy taminy tonga ny rahalahnao e tanao le rahalahnao le nanao adalàna be sy ny namany iny ao tonga ao le ry ka namono zanak'ombona fa ny rainao satria efa tafaverina somatsara ato aminy izy dia tezitra izy ka tsy netiniditra ary nivoaka ny rainy ka nampandroso azy fa izy namalika nanao tamin'ny rainy hoe indro zay elizay ano efa nanompo anao ka tsy mbola nandika ny didinao na dia indray mandeha akory azy nefa izaho tsy mbola nomenao na dia zanak'osy aza mba hifaliko amin'ny tsakaizako fa raha vo tonga koso zanakao tsy efa nandany ny fanananao tamin'ny vehivavy janga dia namono azy zanak'ombona fa ianao ary hoy ray taminy anaka ianao eto mandrakariva ary anao avokoa zay rehetra ananako e fa mety ny faly sy miravoravo fa ity rahalahnao ty efa maty fa velona indray ary efa very fa hita indray zany hoe ny fahafatesana zany tsy voatery ara-nofo fa misy olona maty inona zany ara-panahy fa mety ho velona ihany izy ino nataon'la zanakala matoto ao iny zany fetifety sy obioby sy ny namanao amin'ny tanànao zany iny zany fa misy inonao le zandrinao nanao adalàna sy nangalatra ny fananany dadanao sy ny rehetrarehetra iny miverinao iny le nanompanompa iny le nanao hoe tsy izy tsony apokalypsy io e efa devoly io pastera maioly io e efa manompo sampy io e efa nivoana amin'ny lalana io e efa tsy izy tsony io e iny le be vava sy nanaratsy nanompanompa iny miverinao dia mifaly daholo zalaho miobioby daholo tezitra lehilahy mato mba tsy rariny kosa zany ozy izy za ve tato lolo le efa firy taona tsy niala mihitsy maromaro zay tsy mananaovana fety fa io le niala io sady nanompa ny nanaratsy ny nanenjika io ndray miveriny tonga dia saina miteny ry loha ery tsy mety amiko zany tsy mety amiko zany dao anao midiry za tsy hiditra ao tsony kosa izy le zanany za tsy hiditra ao tsy hiditra amin'io trano tsony a azo atao zany tsy hiditra amin'io fiangonana itsony koa dia izy le rainy hoe aza manao an'izany ianao nge fa tato foana anao daholo ane reo rehetrarehetra reo fa ty namanao to nge very izy efa maty izy fa zao izy naninona indray velona ka mety amintsika mifaly dia mbola nifaly ihany le rainy dia tsy nresahana tsony ny tantara na mbola le zokony lamatona ny verina nody ihany na lasa koa fa raha lasa koa le zokony dia mandeha mandany ny fananany ihany dia miandry indray ny rainy reo vina ndray vao tonga saina le zokony ary hiverina zany ka za milaza amintsika fiangonana fa tsy tongatonga ho azy ty perikopa ty hoe sapary Jehova io farantsa very zanak'ondro very io maniraka atsika hiasa fa mbola misy ihany zanakadala misy zanakadala tena adala mihitsy ny adalany mampatonga anazy manenjika atsika sy mitsangana ho fahavalotsika sy mahatonga anazy manao avocat du diable any amin'ny fahatsiraray avy any io fa raha tonga sainy io a dia tsy maintsy tafaveriny etoa raha tsy mino an'izany anareo aza mitehaka amen tsy maintsy tonga io raha vao tonga sainy fa raha tsy tonga sainy io zanakadala io tonga io sa tsy tonga tsy tafaverina atontsony io tsy tonga any amin'ny rainy tsony io rehefa tsy tonga sainy dia za mino fa zay zanakadala mieno an'izao afatra zao a dia ho tonga sainy izy fa raha fa tonga izy andatsazy ny rainy ve hikapoka azy ve hanome teny levilevy ve isinonao rehefa tonga izy fifalianao ka za dia milaza antsika fiangonana rehetra
zay meno amin'izao fotoana zao ty afatra ty erany Madagasikara atra ty ampitan-dranomasina raha misy zanakadala tonga hoe tonga saina tonga de miainga izy ary niainga ary efa tonga le zanakadala ny zavatra nyteneniny de zao iaiko eo anatrehan'ny raiko aho fa naninina nanota tamin'ny tsy mendrika ifona ijoro vavolombelona izy fa za tena le zanakadala fa tena mifona eto anatrehanareo fiangonana mifona eto anatrehan'Andriamanitra fa tonga saina fa no everiko fa izao fa tsy fidiny ihany na tonga tany de miaiky ny elony eo izy fifaliana ohatra zany anaovy sakafo be ameo sakafo be le zanakadala raha tsy manana fotsy manga izy avy trany de omeo akanjo fotsy sy manga tonga de tiany akanjonao omeo peratra omeo peratra plastika izy tsy maninona fa fanamariana hoe fotsy manga tiany peratra fotsy tsy manga sy loninina ny akanjo arabaky teniny omeo fotsy tsy manga izy fa mety tsy manana an'izany tsony eny izy de rehefa tonga izy ianareo diako zany mitombaravary hoe tsy manao fotsy manga fa hoaizy tsy tafiditra eto de tena izy za le zanakadala zanakadala rasoloatsona ary dada ahoana zanakadala tsy manao akanjo fotsy manga ampidirina sa tsy ampidirina de misy eo an-tanàna ao maka fotsy manga ainga nany an-trano hoeto izy malaky sasao izy aloha ampandroa izy dia vao vita nampandrona izy meo fotsy manga rehefa tonga mibadisa manaraka mandray fitafiana ara-panandra izy zay ny dikany hoe nomena inona izy zany asory ny akanjo noho izy de sy loa akanjo inona sy loa akanjo vaovao apitahony jordanina am'izay izy meo voninahitra le mpanjakampanjaka zany ny fiasan'Andriamanitra nytsika reo le izy telo ataontsika conclusion nge le jauna voalohany tao hoe jauna voalohany toko fahadimy jauna voalohany toko fahadimy ny andininy fahaenina ka hatramin'ny faharoambifolo jauna voalohany toko fahadimy ny andininy fahaenina ka hatramin'ny raika ambifolo roambifolo izy ilay avy amin'ny rano sy ny rà dia Jesosy Kristy tsy tamin'ny rano ihany fa tamin'ny rano sy ny rà ary ny fanahy no manambara satria fanahy no fahamarinana misy telo zay manambara dia ny fanahy sy ny rano ary ny rà ary mifanaraka tsara izy telo raha mandray ny fanambaran'ny olona isika lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra fa ny fanambaran'Andriamanitra dia ny nanambaran'ny zanany zay mino ny zanak'Andriamanitra no manana fanambarana ao anatiny zay tsy mino an'Andriamanitra dia efa nampandainga azy satria tsy mino ny fanambarana zay nanambaran'Andriamanitra ny zanany izy ary izao ny fanambarana fiainana mandrakizay no nomen'Andriamanitra atsika ary eo amin'ny zanany izany fiainana izany zay manana ny zanaka no manana ny fiainana zay tsy manana ny zanak'Andriamanitra tsy manana ny fiainana zay misy telo zay manambara dia ny fanahy sy ny rano ary ny rà ny fanahy ny hevina fanahy ny mpitaridalana fanahy ny mpampianatra ny rà fisasana ny rano fisasana fanadiovana fanalana ny loto rehetra ny rà mariky ny famelan-keloko mifanaraka tsara reo izy izy rehefa nitariti ny fanahy ny olona anankiray dia manaiky ho sasan'ny rano alalany batisa izany ary ny rano zanak'ondry no manamarina azy ary manala sy mamafa ny elony dia mifanaraka tsara ozy izy ireo telo reo raha mandray ny fanambaran'ny olona isika fanambaran'ny olona mety diso ny olona mety miova fa zao lehibe lavitra mihoatra ny zany ozy izy ny fanambaran'Andriamanitra zay manambarany zanany dia zay mino ny zanak'Andriamanitra no manana ny fanambarana ao anatiny ina moa ny fanambarana ao anatiny mino ny zanak'Andriamanitra apokalipsy egalina inona ozy izy fanambarany Jesosy Kristy ka raha mino ny zanak'Andriamanitra ianao dia miazona ny fanambarany zay nomena avy amin'io zanaka io fa zay milaza fa mino an'Andriamanitra kanefa ny tsy mino ny fanambarana nambaran'Andriamanitra tamin'ny zanany dia mpandainga izy no zany laza za mino an'Andriamanitra za mino Jesosy mahatsasaky ny herinandro sisisy nefa ianao tsy manaraka ny diany ianao milaza fa mino an'Andriamanitra mino Jesosy nefa Jesosy sandoka ny inonao tsy mandray ny hafatra ianao tsy mandray ny fanambarana ianao ny apokalipsy dia mpandainga le olona zany ozy izy
fa io fanambarana io ny fiainana mandrakizay nomen'Andriamanitra atsika ary eo amin'ny zanany zany fiainana izany dia le Kristy maty ny levina tsangana araka ninona dia zay manana an'izany zanaka zany ozy izy ny manana ny fiainana mandrakizay nandray ny fanambarana ny ainga atao amin'ny apokalypsy avetsy moa ny aviany zany 3 andro sy 3 alina zany avy amin'ny fanambarana atao amin'ny apokalypsy iny ny voany zany afatra izany fa atao anaty baiboly tao amin'ny Matthieu tao foana zany hoe 3 andro sy 3 alina zany fa tsy nivoaka zany raha avy tamin'ny alalan'ny fanambarana atao amin'ny apokalypsy ny voany ka zay manana zany fanambarana zany manana ny fiainana manana fiainana mandrakizay ka na farantsa very ianao na ondry very ianao na zanakadala ianao dia zavatra telo ny taridalana anao ny fanahy ny rano sy ninona sy ny ra satria ao amin'ny zanaka no misy ny fiainana mandrakizay dikan'izany tsika voakan'Andriamanitra tsiraray mbola misy fanantenana daholo na mbola ondry very ary ianao mbola ho avy ny mpitady ianao na farantsa very ianao mbola ho avy ny mpitady ianao zany hoe mbola ivelany ty vala ty ianao zany fa mihaino radio fanambarana manaraka ny mouvement rehetrarehetra fa tsy mbola tonga anaty vala fa mbola anina fa tsy maintsy misy mahitanao foana any raha sanatry ianao zanakadala lasa nadany fananana tany rehefa tonga saina ianao za aloha dia mino fa matoa maheno zany itsika dia tena fandriamanitra miantso alanenina farany mihitsy ty antso ty hoe zanakaja ty zanakadala ty antanino tenao za ve ondry very sa zanakadala sa farantsa very fa raha tato ianao lasa fotsiny ianao noho ny fanambaran'ny olona na lasanao fa tsy ny fanambaran'Andriamanitra nandany ny fananana rehetra sy anao ny adalana rehetrarehetra tany tonga ny afatra raha tonga saina ianao ka iainga avy hatrany dia miainga misy fety be dia farany tsika fiangonana rehetra hoa maneran-tany raha misy zanakadala tonga saina raha iso ampitiavana izy anaovy fifaliana be fa aza ilikilika intsony satria raha vao manilikilika azy ianao ka tsy faly aminy dia ianao le zokony efa ela tao tompo tanàna tao hoe zany mandidy tsy manapaka ato kaona no ampidiriny ty zanakadala ty ka rehefa voasolony akanjony dia mifaly dikan'izay rehefa voasolony akanjony nazo fitafiana tsara izy veriny izy natao batisa raha loolona izy averenao amin'ny andraiky ny loolona raha diakona izy averenao amin'ny andraiky ny diakona raha koralina izy averenao amin'ny andraiky ny koralina fa zay le fifaliana satria very ty ka hity indray fa maty izy fa ankehitriny izy inony velona dia tandremindray so izy laha matoa ao am-piangonana ilaza hoe io fa nanao ny adalana sy nanomponompo tsy nandratsy nanao zao ve dia averina oloolona indray rehefa natao batisa ka zay rehefa niverina le zanakadala dia nomena fitafianao averenao amin'ny andraikiny izy raha fa miverina rehefa tonga saina ka hody any amin'ny rainy tompony tahantsika fiangonana tsiraray avy ny fiadanana ane sy ny fiainanao amintsika tamin'izao komandrak'izay andeha tsika hitsangana ivavaka ary isaotra an'Andriamanitra ny Jehovahandriamanitra ray eo hoy ny vaky tenin'ny soratra masina toy ny sabary Jehova mafy sady lehibe no mahery zavatra telo ny afatra nomenanay tokoa tompo ao ny ondry very ny farantsa very ny zanakadala fa telo ihany koa ny toetra hoy ny soratra masina fa na ny rano ary ny ra ary izany no nevian'ny zanaka Jehovahandriamanitra ray eo misotranao zay na ino zany afatra zany tamin'ity sabata ty fianao dia Andriamanitra fitiavana tokoa Andriamanitra mpamindra fo Andriamanitra mpamela heloko fa Andriamanitra tsy manamarina kosa ny mpiavonavona rehetra misaotra raha eo nomenao anay zany afatra izany satria dia mbola manana didy lehibe tokoa izahay hitady ny ondry very hitady ny farantsa very fa mbola manana adidy koa zay miandry ny zanakay izay adala nandeha ny vily lalana na amin'ny akaviana amin'ny akavanana ny verin-dalana zay tsy sitraky ny fanahinao any izy mivezivezy any ary dia mitsanga koa fahavalo nyzao lalana zao afatra zao mihitsy ary fa any ny andro any ny volana tompo raha mbola velona ary anofo zany zanakadala izany fa tsy maty ary anofo ka ho tonga saina iainga avy dia iainga
ody any amin'ny rainy, ody eo amin'ny tokantranony, iaiky ny adisony, tsy fahamarinany tsy fahatanterahany rehetra, dia hifaly izahay ka anome azy koa ny akanjo, ny peratra, ny kapa, ary amon'ny zanakomby mba hifalianay. Amboary ary nitoetranay fiangonana zokony, zany zanakadala ny ala izany zay mbola atao am-piangonana hatramin'izao, mba tsy ahitanao tahaka n'ilay lamba toko ka ho tezitra sy tsy ho faly ka tsy hety hiditra intsony indray ao an-tokantrano, fa satria ny adala nanao ny adalany tany indray nanaovana fety amonona zanakomby, fa zay teto hatramin'izay tsy nanaovana an'izany, ka dia izay hiala tsy hiditra trano intsony koa izay raha averinao io. Amboary koa ny toetranay mba tsy hanana an'izany toetrany lamatoa zany, fa mba hanana ny toetrany ray tompo ao, ka maty ny zanakadala fa velona indray, very ny zanakadala fa ankehitriny izy hita dia hifaly sy ravoravo izay. Ny fanahy sy ny rano hery hoentinay manatanteraka an'izany raha mandray ny fanambaranao izay tompo, fa tsy ny fanambaran'olombelona ko dia atolotra ianao ary Jehovah nidera sy niatra sy nivoninahitra mandrakizay. Sa mivavaka izany dia tononona sy angatana amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy, maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina, ho azy ane nidera hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Halleluja, amen. Pasteur Mayola zany dia mampahery sady manentana an'le zanakadala lasany mba hiverina, satria fotoana matoa zany toriteny tonga ohatreny dia antso, dia izay tonga saina dia tokony hiverina mba tsy hisy faninenana. Ny afatra zany dia mampahery antsika voalohany indrindra tena hiorina mba tsy toditodika, tsy verin-dalana dia tsy vily amin'ny akaviana akavanana, dia na zanakadala na tsy ny zanakadala dia hitoetra ary hiorina mandra-piavin'i Jesosy Kristy eny amin'ny raonlanitra. Dia Jesosy Kristy ilay maty tamin'ny atsasaka ny herinandro, izay lalana marina notoriana sy ny nampahafantarina antsika, ahatongavana ny fiainana mandrakizay. L'olona Clément tena mipetrapetraka tsara mihitsy ny tena hatrany am-boalohany ka hatrany amin'ny farany, hatrany amin'ny fampidirana ka hatrany amin'ny fifarany, dia tena hita hoe mitonan'ny olona ary mampafantatra ny olona ny tena lalàna amin'ny fahamarinana sy tena ny lalàn'ny famonjena mihitsy, ary mampiverina ny olona ao anatin'ny fitiavana voalohany raha ny fahalalaka azy aloha hatreto, dia manoloana an'izay ihany koa. Raha hoe tsy mijery fotsiny ary raha hoe eny fenona fotsiny zany dia tena hita hoe ohatra zao teo an'le hoe zanakadala sy le ondry very sy le farantsakely, dia hita zany fa na le ondry ny ala rehetrarehetra sy ny sisy ireny ary ka hoe nefa ao fa mandeha tapamaraina fotsiny fa tsy miverina ny ariva ka mahimenao andre feon'Andriamanitra eny na mahimen'ny mpanompo izay mitondra ny havatra, dia mino aho fa hiverina amin'ny fitiavana voalohany izy satria tena mipetrapetraka mipetrapetraka le toriteny. Zay ny afatra itsika tamin'ny tenin'Andriamanitra avy nandreny toriteny tao tsika dia misy fanamarina tiako apetraka kely zany
amin'ny fanomanana ny fionabe amin'ny 13 aogositra ao amin'ny Colosseum Antananarivo renivohitra eny Antsonjobe. Nisy fanambarana efa nomena tamintsika ny amin'ny fanamena zay hoentitsika dia misy fanontaniana kely satria baiboly milaza hoe ny fahaiza-mandamina no entina miaty. Zay no resahan'ny baiboly nomena saina tsika mba handamina tsara zavatao mba afinaritra atsara zaraka zay atao. Nanambara tamin'ny voalohany ny amin'ny hoe tokony fotsy ny vehivavy ny ambony dia zipo manga ny ambany, dia ny lehilahy manga ny ambony dia fotsy ny ambany. Dia rehefa nidiniana ilay izy na ray ambony na ray ambany dia mitambatra be loatra ilay fotsy amintsika vehivavy satria fotsy efa ambony sarodoko mbola fotsy loatra tsy miady le couleur. Dia mba hampiady tsara le loko zany na le couleur zany mba fotsy manga anazy dia nampifamadiana fotsiny izy hoe ny vehivavy indray zany ny ambony no atao manga ny ambony dia misaron-doko fotsy dia mba mifanentana tsara. Dia anabagato hitako hoe metimety tsara ny anao izao tsangana kely hoe nanabaga zafady ianao mijery anazy mihitsy mangamanga koa ny ambonynao mihitsy sa tsangana kely fotsiny alohanao zafady manga ohatry zao ny ambony zany dia ny ambany zipo fotsy makalesa telo fa tsy tany ambany fa ny ambony mahiny mansentanaranabany zao manga ohatrany bleu roi zany no atao ambony dia saron-doko fotsy dia mifamaly tsara le manga sy fotsy dia ny zipo ambany fotsy. Zany hoe saron-doko fotsy ny vehivavy ny ambony manga dia lasa fotsy manga miaraka amin'ny zipo fotsy dia fotsy manga tsara zany zay. Bleu roi zany dia mahiny daholo tsika na Madagasikara ny tepita-dranomasina. Bleu roi zany ny vehivavy ambony manga saron-doko fotsy zipo ambany fotsy zany saotra indrindra ranabavy zany. Fa antsika lehilahy indray dia aleo zany alakanjo mihitsy nanao pastoral mihitsy zany hitanareo hoe manao ny tsika lehilahy zany. Tsika lehilahy indray zany dia ny ambony indray zany fotsy ohatran'izao ataoko zao fotsy ny ambony dia patalomo manga bleu roi koa zany ny ambany. Dia reo anao zany tsy manao kravaty ohatra anazy zao tsy satria za tsy dia mahavity kravaty noho ny fahasaranana dia ny lasita zao bokitra zao na zao bleu roi dia bokitra ty dia lasa fotsy ina ihany zany le ambony lasa fotsy sy manga dia le bokitra zao no lasa manga fa le toerana asina bokitra iny le hipetraka bokitra iny zany azo atao bleu roi koa izy zany ohatra ka ataonao fotsy ny bokitra anao dia mba mahasolo kravaty iny. Ohatra hoe tena fotsy tanteraka zany ny anao dia ataonao kravaty manga. Dia misy rahalato manana zay tenue nataoko zao koa nosolo le mandreny aloha vetivety aloha zany mazao telo izy fotsy ny azy ny ambony dia pataloha bleu dia kravaty bleu atao ohatran'ny bleu roi zany dia voka tsara le izy zany. Izy zany mba mahavity kravaty fa tsy mitovy aminazy zany ka dia tsy manina koa zany fa dia mavidy dia mavidy zay tsy mavidy mba ohatranazy zao zany kravaty zany io bleu roi dia ny pataloha manga. Fa ny col zany raha azontsika atao mba hampanjaitra ny simisy dia mba atao asina mangamanga koa bleu roi. Dia ny lohatanana ohatran'ny aty zao ny amity zany tokony mivaty raha mivaty izy ty dia manome bleu roi ty rehefa mivaty zao zany tanareo io zany lasa manga sy fotsy izy eo zany. Dia avadika atao manga ohatran'izao zany ny lohatanana zany satria manga atsika amin'io dia sy misy lavatanana zany nanaovantsika dia mivoaka tsara io lehilahy manao kravaty manga sy fotsy. Fa roatra izy tsy manana kravaty manga roatra izy tsy manana dia le mba akanjo atao mangamanga eto. Fa misy ilo koa manko tsy tia manao kravaty satria voaketa ny tetany zany dia lasa voanitaingibozina izy ohatra manao kravaty fa tsy maninona zay mahatsamy tena voanitaingibozina aza manao kravaty
Pak, zay afaka manao dia afaka manao tsara manao voankazo ohatrany zao tovolahy ray aman-dreny zao efa manambady sao dia tarataro amin'izy mazoto toeranao mazoto toerana ray aman-dreny mazoto toerana anao fa misy tovolahy ny ato amintsika ato dia zay zany izy averiko farany ny vehivavy sarodoa fotsy dia miakanjo manga bleu roi ary zipo fotsy ny lehilahy indray fotsy ny ambony ny col ny lohatanana miasina mangamanga ny ipetrahan'le bokotra akanjo ambony na ny bokotra natao mangamanga na iny asiana mangamanga fa ny pataloha manga fa ny chemise fotsy amin'io fotoana io ihany tena anaovantsika ny tenue io zany fa ny tenue-tsika manga sy fotsy efa nanantsika tamin'izay na bleu ciel na bleu turquoise zaiky na zany hoe teny gasy moa mazava anazy zay efa lokony akanjotsika tamin'izay na manga tanora na manga antitra na manga lava na manga zanzibary na manga tego dia mety daholy na manga izy zay efa nanantsika tamin'izay amin'io feonambe fotsiny no ilantsika ny teny rehetrarehetra mitovy io tovy daholo zany tsy dia mitsorabetsaka zay ny amin'iny ok raisoary mitsodrano reny ary Jehovah dia niteny tamosesika anao tamin'ilay zao teny zao nentinareo mitsodrano ny zanak'Israely hitay anao ane Jehovah ka hiaro anao ampamilamilatra ny tavany aminao ane Jehovah ka mila fo aminao anandratra ny tavany aminao ane Jehovah ka anomenao ny fiadanana amena Papa Jehovah sy Pasteur Amela Papa Jehovah sy Pasteur Amela mafy efa niteny farany